Pasteur Bitou, secrétaire général ny fiangonan'ny fiangonana évangélika eto à Madagascar, fiangonan'ny confédération des églises et des associations évangéliques à Madagascar. Tena mikasika ny amin'ny hoe fibebahana tena zava-dehibe ary tena zava-dehibe ambony zava-dehibe rehetra foy ihany nefa ny lazako azy dia mahatsiaro ohatrany hoe mahita ny miaramila mandray baiko amin'ny lehibe hoe todika ivo tonga dia miaraka mitodika miaramila rehetra raha mitodika atsimo dia miova avaratra. Hitako zava-dehibe ny fiarahana zany raha firenena ray manontolo mihitsy no miaraka ka iarahana tenenina hoe todika ivo dia miaraka daholo ny olona rehetra na ny mpiantsehatra any amin'ny ara-toekarena na mpiantsehatra any amin'ny politika na mpiantsehatra any amin'ny ara-pitezana sy ny maro samihafa rehefa miaraka manao todika ivo dia izay ny fiovan'ny firenena ray manontolo, izay natao hoe fibebahana. Dia manentana antsika zany ary tena fibebahana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra dia ny fibebahana ny alala ny filazantsara zany hoe fanekena Jesosy ho tompo sy mpamonjy marina eo amin'ny tsirairay avy ary ho an'ny firenena ray manontolo ihany koa. Ataoko fa tsy ho faty antoko izay fa tena zava-dehibe. Rary ny firenena malagasy ray manontolo mihitsy ho tonga amin'ny tena fibebahana tadiavin'Andriamanitra amin'ilay teny hoe minitsy mijery ny azon'ny fahalalana Andriamanitra fa ankehitriny kosa mandidy ny olona rehetra mba hibebaka. Dia ho tahin'Andriamanitra tompoko ny amin'izao firenentsika izao ary ny isam-batan'olona sy ny isam-pianakaviana izy tokony ambaravarana. Saotra tompoko.